zavatra resahana teo zany atao anatin'ity atrikasy ity dia ny fizarana amin'ny rehetra ny vokatra ilay tetikasa papri 2 zay rahantsika amin'ny JICA na ny gouvernement japonais zany zay manohana antsika amin'ny famokaram-bary eto Madagasikara. Zavatra misongadina tiana aseho zany dia zao hoe efa hita zany zay ny paikady mazava be ny fomba napariahana an'ilay teknika izay ahafahana mampiakatra ny vokabary. Iny zany tena hitantsika nisongadina teo. Tsy maintsy mampiasa zany ny ataontsika hoe masom-boly voafantona ary mampiasa zezika. Ny fampiasana zezika zany tiako tsindriana manokana fa tsy zezim-pahatra irery ihany no ilain'ny vary fa mila zezika mineraly ary zay nazahoana n'ilay vokatra tena avo roeny na avo telo eny. Dia zany nefany tsy vita fotsiny amin'izao fa tsy maintsy misy paikady zany sy rafitra apetraky ny ministera mba ahafahana manaparihaka an'izany, zany hoe manao an'ilay vulgarisation ho an'ilay tantsaha maro be eto Madagasikara. Dia zay zany ilana n'ilay ambaratonga mpanofanana teknisiany ao anivon'ny ministera sy hatrany amin'ny faritra hatrany amin'ny commune fa na tsy ampy ary ny teknisiana dia manofana ihany koa zany zay ireo tantsaha zay manana fahavononana ampita hianatra aloha sy ampita amin'ireo tantsaha namany zay eny toerana an'ilay teknika izay tiany ministera voizina mba ahafahantsika mahazo an'ilay faran'izay betsaka indrindra ny tantsaha mahafantatra an'ilay teknika, mahay an'ilay teknika, mafehy an'ilay teknika ary mampiatra an'ilay teknika ahafahantsika mahatratra an'izay fahafitatena ara-bary zay zany zay zany novelabelarina atao anatin'ity atrikasy ity dia ny fomba anapariahantsika an'izany manerana ny nosy. Marobe ny lalana tongavana amin'ilay fahafitatena ara-bary. Ny hybride zany na ny le masom-boly hybride dia isan'ny teknika anankiray ao anatin'ny maro zany ahafahana ihany koa mahatratra an'izay. Iny zany amin'ity taona ity dia marihako fa amin'ny fanamafisana azy zany dia hisy semence na masom-boly zany ao anatin'ny fiara-miasantsika amin'ny gouvernement sinoa dia hatratrany amin'ny 1 hectare any zany ny vary tanimbary voatondraka afaka mampiasa sy tokony hampiasa n'ilay masom-boly hybride io. Ny hybride zany dia teknika anankiray ao anatin'ny maro ahafahana ihany koa mampakatra anatin'ny telo efatreny ny vokabary isaky ny hectare. Efa misy paikady manokana ihany koa zany apetraky ministera amin'izay iarahana amin'ny mpiara-miombina antoka ny FAO sy ny fiara-miasa amin'ny gouvernement sinoa.